Resaka ny ministeran'ny fanatanjahan-tena teo tamin'ny zoma lasa teo no niona tamin'ireo rehetra mahakasika izay tontolo izay ny minisitra tompon'andraikitra fotoanan'ny fampiarabana fatratra nataona vaovao ihany koa amin'izao fotoana izao. Karazany sady fanaovam-beloma no farabaran-dratra ny taona izay nambaran'Andriamatoa ministry ny fanatanjahantena ity fihaonana tamin'ny zoma ity. Nambarany ary fa dia ny asa mangina araka izay nisy teo am-pelantanany ny vola izay nananana izany ny ministeran'ny fanatanjahantena. Nambarany nefa fa dia totosa hatrany amin'ny 700 ny asa izay nataon'ny ministera tamin'ny taona 2013 iny. Ny 700 ny tetikasa no vita ho an'ny ministeran'ny fanatanjahantena tamin'ny taona 2013 hoy ny tale jeneralin'ny fanatanjahantena Ralahy Voalovatiko nandritra ny fampiarabana atratry ny taona 2013 teo anivon'ny ministeran'ny fanatanjahantena. Raha ny tena marina zany aloha zavatra hoe tamin'ity taona ity dia zavatra tena marina toa ny ministeran'ny fanatanjahantena nanomana ihany koa ny transition 4e république ny fanatanjahantena. Ny tiako lesany zany dia hoe nametraka ny fondation rehetrarehetra raha tsy resaka tsika zavatra anaky efatra lehibe. Ny zavatra lehibe onazy zany dia ny fanavaosana zany hoe réforme système de financement du sport eto Madagascar satria efa resahana teo fa hoe 20 millions de dollars ny vola ilaitsika vao afaka mampandroso sport tsika isa-taona. Ny budget-tsika 3 millions de dollars 3-4 millions de dollars. Io zany tsy maintsy misy gapona any amin'ny 15 millions de dollars ilaitsika. Dia namoaka zany ny ministera nanao fanadihadiana dia namoaka décret anaovana réforme système de financement des sports io dia efa mivoaka io décret io tamin'ny 22 octobre. Dia misy fomba anatanterahana azy, misy étude de faisabilité zany, dia misy fonds de partenariat momba ny sport tokony hitsangana amin'ny 2014. Raha ina nisy ny continuité de l'État. Ny deuxième point dia ny kasika manokana ny resaka hoe sport pour tous. Satria sport pour tous teto amintsika zany hatramin'ny izay toetra zavatra activité sporadique tsy dia misy visibilité, tsy misy organisation matsotra. Dia misy décret mikasika ny resaka sport pour tous zany mivoaka amin'izao dia normalement rafitra miaraka amin'izay mety aloha miandry ny zay ministre io na izy na azy na ministre hafa dia atolotra zany zay. Ny troisième point dia hoe mandeha suite logique azy zany rehefa miainga le sport pour tous dia tokony misy avy hatrany déduction sy préparation na relève miaraka amin'ny sport étude. Efa nanandra ministère ny jeu, efa nanao action pilote niaraka tamin'ny fédération malagasy ny basket amin'ny resaka sport étude tamin'ny mois de juin nahafahantsika nahazo ny vokatra teo iny. Dia hita zany fa tsara le izy dia anisan'ny zavatra lehibe zany amin'izao fotoana izao mivoaka koa zany zao ny fiarah-miasa amin'ny fédération ny anankisivy fédération olympique daholo ireo ametrahana sport étude dia ny expérience ny basket mihitsy no raisina no kamarsa zany io mandeha. Dia normalement ny hita eo moa zany toy ny amin'izay ny ankizy haim-polo zany no raisina mamonjy sport étude zay. Zao nareo mbola afaka manontany ny manaraka an'izay dia mikasika ny ANS manokana fantatsika fa io ny établissement de formation amina resaka sport eto Madagascar. Fantatsika ny mois de ny zavatra antranga tany amin'ny volana mars avril tany fa grève be ny tao. Le grève zavatra hitantsika ety ambony fa ny tao ambanin'le grève misy be dia be ny olona natao zany raha tsy resakitsika ny trosa, raha tsy resakitsika zavatra maro ny infrastructure sy ny rehetrarehetra ny resaka fitantanana fa ny tena zavatra lehibe anankiray tena lehibe dia ny formation. Formation ny ANS mihitsy tsy mifanaraka mihitsy no zavatra ilain'ny système client. Dia zay rehetrarehetra zay zany no naravina. Misy moa ny antsoina hoe redressement zany sy redressement napetraka teo anivon'ny ANS. Dia amin'izao tsika miteny zao zany efa ny infrastructure zany aloha plus ou moins satria ny volantsika niany nampiasana fa tsisy vola vaovao dia azo natao ny enjehana ny trosan'ny mpampianatra 300 millions d'ariary le trosa, efa 60 millions sisa. Ny fournisseur misy apahany efa voaloha. Ny piscine zany amin'izao tsika miteny zao ny piscine ny ANS raha taona maromaro izy fantatsika tsara fa tsy nisy resaka analyse au niveau ny institut. Amin'izao tsika miteny zao zany zao azo ny résultat avy amin'ny institut fa manaraka norme d'hygiène zany ny
piscine olympique ny ANS amin'izao fotoana zao a dia ny kasika ny resaka formation manokana mivoaka ny décret vaovao portant les organisations ny ANS décret efa nivoaka tamin'ny 13 juin dia niainga avy amin'izay décret vaovao zay zany no namaritana tena politique nationale de formation ny ANS niarahana tamin'ny palais des sports niaraka tamin'ny mouvement sportif sy ny avy any amin'ny collectivité dia amin'izao tsika miteny zao efa vita maly niaraka tamin'ny mpampianatry ny ANS zany ny arrêté vaovao arrêté d'application ny décret io marsa zany tsika marsa 2014 no manomboka ny sady miditra ny sport étude ankizy aim-polo miditra ny mpianatry ny ANS ankizy ao zato. Ianareo mpiara-miasa ny tokony anao jeritodika sy andrefy ny zava-bita hoy ny ministry ny fantanjahantena Botralaza Irara fa ny tenako dia anjanona ho mpanome baiko fotsiny sady fiarabana tratry ny taona no fanaovam-beloma ity fiaonana tamin'ny zomaty hoy ny ministra Botralaza Irara. Iverina amin'ny asako mahampisolo vavany tenako hoy ny ministra Botralaza Irara ary anao politika hatrany mandritra ny androm-piainako.